Ho an'ny commune Antananarivo renivohitra manokana dia anisany misongadina ny tsy filaminana amin'ny fanorenana trano raha ny fanamariana izay ny hoe ny mpanolontsaina manokana ny ben'ny tanàna izay nanorosotra ihany koa ny mahazava-dehibe ny tetika asa tatom. Io fiaoaona be, io fisabotana be, io tsy filaminana amin'ny fanorena trano, amin'ny tsy fanarahan-dalàna, amin'ny fanorena trano, sisy zany iainantsika andavanandro amin'izao fotoana izao mampisy problème be tsy saribana io dia ao anatin'ny ataontsika hoe fanombohana azy angamba ny tiako lazaina fanombohana azy amin'izao fotoana izao zany ny ahitana vahaolona tena matipaika sy milamina no ataontsika amin'izao fotoana izao. Zay dia isaorana an'ireo mpiara-miombonantoka izay notarihan'ny ministera zany mba andray antanana ny fanombohana ny projet izy ty lavitrezaka be izy ty fa ny tena tsara dia efa manomboka zao ary manomboka tsara mihitsy satria tia no atelier andraisan'ireo olona mpiara-miombonantoka nga no filaza azy ireo rehetra olona tsotra olona amin'ny commune mpanao mpandrarà mpanao mpitarika orinasa lehibe sy ny sisa atao amin'ny commune everitsika fa afaka olana amin'izao fotoana izao.